Ampitiavana tompoko lasy tompoko avy ny tsy tiako ny tokantranonao amin'ity hariva ity, manasanao ihany koa ary anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Mitohy ny fanomanana ny fampihavana amin'ny pirenena. Fantatra fa nisy ny fihaonana teo amin'ny filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha ny fanazavana dia nihaona ny roa tonta tany Anosy Be. Ny andindiny mahakasika izay no entinao anao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tao amin'ny hôtel Ravitsara tao Anosy Be no nihaona ny filoha am-perinasa Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy nisy mipika ny dinika teo amin'ny roa tonta. Everina kosa nefa fa tafiditra ao anatin'ny fampihavana pirenena ny fihaonana. Nanamafy ny fisizan'ny fihaonana izany Andriamatoa Roland Ravatomanga, ministry ny fambolena sady mpitariky ny Akolafy Ravalomanana. Fihaonana izay fantatra fa mifandraika amin'ny fampihavana pirenena. Ny tolakandro no nialana antsiranana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nentina nakany Anosy Be. Raha ny fanazavana voaray avy amin'ny Tandro Filaminana ny toerana. Taorian'ny fihaonana dia miverina tao amin'ny toerana izay nametrahana azy ihany ny tenany. Raha ny zava-misy tato ato dia manao ezaka amin'ny firosoana fampihavana pirenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha tsy ahivina, ny sabotsy 9 Desambra lasa teo dia efa nisy ny fihaonana teo amin'ny Profesora Xavier Albert sy ny filoham-pirenena Perinasa. Ary ny aloha io ny fihaonana teo amin'ny Amiral Didier Ratsiraka sy ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha ny filazan'ny olona akaiky ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia voalaza fa fampihavana pirenena andraisan'ny rehetra anjara no tanjona. Raha ny lojika arak'izany dia tokony nisy ny fihaonana eo amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha antetezamita teo aloha Andry Rajoelina. Andrasana arak'izany ny fihaonana eo amin'ny roa tonta. Mipetraka ho fanontaniana ihany koa hoe vita amin'ity taona 2024 sy 2025 ve ny fihaonana iarahan'ny filoham-panjakana rehetra.